Araba toko lafinaritra toko vavy tonga amin'ny fotoanany fanomezantsika katroka ny anvalora riva ary dia atolotra ny arahaba manasana ihany koa izay tsy saraka ny fahitalavitra matevy ao anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao izay mbola maberesaka ny maro itira ny sehatra politika aloha izany no asiteny ny fanendrenan'ny praiminisitra vaovao io no ambetiten'ireo mpanao politika ary ambetindresaka ihany koa etsero samy manana ny etaetana ihany koa nefa ireo ministera sy ireo mpiasa samy hafa eny anatin'ireny ministera sy ny syndika ihany koa izany ny sehatra ny fahasalamana ny fiarah-miasa amin'ireo sinoa nazahoana akombavao ihany koa izany eo fitsaboana maso ka dia hotanterina amintsika an'ny malagasy rehetra ny praiminisitra vaovao Ntsay Christian hoy ny solotenan'ny solombavambahoaka 7/70 raha nano ny heviny eo anatrehan'ny fanendrena ny praiminisitra vaovao izany Atoa Milavonjy Philobert izay manantena ihany koa ny fihaonana amin'ity praiminisitra vaovao ity taorinan'ireo fihaonana tamin'ny solombavambahoaka izay manatanteraka fihetsiketsehana teny Kanja nataon'ny praiminisitra. Praiminisitra ny marimaritra iraisana any Malagasy rehetra Ntsay Christian hoy ny Deputee Milavonjy Philobert mpitondra tenin'ireo Deputee 7/70 namaran'ity parlementaire ity fa tsy tokony hisy ny fitongilanana taoriny nandraisan'ny praiminisitra ny marimaritra iraisana ny Deputee 3/70 miandry ny fandraisana azy ireo ihany koa ny Deputee 7/70. Arabaina ny praiminisitra Ntsay Christian vita soamantsara ny fifamindram-pahefana teo amin'ny praiminisitra teo aloha ka araka ny fahinonany ny kabaro izay nataony teo amin'izany famindram-pahefana zany dia hita soritra sy nambarany mazava tsara ny fanonona ny angahy rajoelona izay filohan'ny tetezamita teo aloha tamin'ny fanolorana azy ka araka ny fahafantaranay sy fahitanay an'iny décision ny HCC iny dia tsy tokony olo tokana zany fa mazava tsara fa araka ny voalaza ny article 54 dia izay vorona nanto politika maro anisa ao anatin'ny antenimera-pirenena no manolotra izany. Dikan'izany tokony raha fahafantarako sy fahalalako azy dia tokony teny na ny mapara izy fa tsy ny anaran'olo tokana ka zay ny somary mahatsikaiky fa tokony fantatra sy ara-mahalala fa praiminisitra ny marimaritra iraisana izy. Dikan'izay praiminisitra ny rehetra, praiminisitra ny vahoaka malagasy iray manontolo fa raha ohatra ka misy ny fitongilanana amin'izay lafin'izay eo amin'ny fanatanterahana ny asa amin'andraikitra izay nampiarahany azy dia hosahirana ihany ny praiminisitra ordre du jour efa taloha angamba zany fa ataoko angamba fa raha misy izay fanendrena ny membre ny gouvernemanta vaovao zay dia tsy maintsy mbola hisy ny famindram-pahefana eo amin'ireo membre du gouvernemanta teo aloha dia ataoko angamba fa tsy maintsy mihemotra araka izay koa ny fihaonana ao amin'ny antenimera-pirenena sy ireo membre du gouvernement. Andrasana ny mpikamana ao anatin'ny gouvernement Ntsay Christian ny Deputee 7/70 dia anisany nanolotra lisitra ao an'izay ho ministra.